Raha mahakasika ny vaovao fahasalamana tsy mifidy taona ny siokana ny asthme no ahafantarany maro azy. Raha nambaran'ny mpitsabo mahakasika ny taovam-pisefona ny fahalotoan'ny rivotra indrindra ho an'ny taonan-dehibe no mahatonga izany araka ny fanazavan'izy ireo hatrany. Io moa no isan'ny vohitra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sioka. Ravaka n'Andriamanalina no teny an-toerana nakanjary kosa Stefana Razafimalimby. Manomboka amin'ny fahakeliny zaza dia efa mety voan'ny aretin'ny sioka na ny antsoina hoe asthme. Ny asthme izay amin'ny ankapobeny dia toe-tena ary misy ihany koa anefa indray ireo trangana sioka manaranaka. Izy zany fivoarany toe-tena araka hoe toe-tena zany tsy aretina ilay izy misy zavatra be dia be mety mahatonga anazy dia eo ny hoe atopia dia eo ny allergie dia misy zavatra maro. Dia izy rehefa mihetsika dia mihetsika tampoka dia mahatonga an'ilay fahasakorana eo mikohaka dia misefitra dia iny moa zany no atao hoe crise. Zany tsy haiko tsara ny tena aza gasy fa iny mahatonga an'ilay crise dia iny crise iny zany mila fanafody hanajanonana anazy. Fanafody miasa aingana hanajanonana an'ilay crise fa eo ny crise dia eo koa nefa ny araka hoe izy zany votra ela be dia mila traitement de fond, misy karazany roa zany dia samy hafa mila zavaina malaza zany mahasamy hafa an'izay hoe traitement na crise ilay fisehoana tampoka iny zany sy ilay ampielanelana be an'ilay crise dia iny misy fanafody hafa koa ka izay zany mitanjona zany dia mba ampielanelana be an'ilay crise mba tsy sahirana foana ilay izy amin'ilay olona amin'ilay sefitra. Mba ampianana ny crise na asthme sy amin'ny ankizy dia misy ireo torohevitra madinika omen'ny mpitsabo. Ny contrôlena an'isy moa zany dia ny eo amin'ny ankizy dia tsy maintsy anontaniana aloha zany ray aman-dreny sao dia misy mifoka sigara satria lasa ohatrany hoe mifoka sigara koa ilay ankizy raha vao mifoka sigara ny ray aman-dreny dia anisan'ny mahatonga ny asthme aloha izay no mahatonga ny fahasarotany fitsaboana ny asthme raha amin'ny ankizy zany dia ilay hoe azahoana ny contrôle koa dia ilay hoe hialana izay mety mampihetsika an'ilay izy. Io zao ilay notenena teo ilay ny saka, ny biby fiompy izany mety misy mahatonga an'ilay crise dia eo ny saka, any ny alika, any ny akaray moa zany tsy hitantsika fa anona miafina any amin'ny rivotra sy ny tany dia eo koa ny zavatra fihinana mety mahatonga an'ilay izy, ny sakafo ohatra ren'ilay hoe crustacé, ny voanjo, arakaraka izay ilay mahatoe-tena an'ilay izy tsy zany hoe arakaraka ilay olona, misy ny allergique, misy ny tsy allergique, misy manao an'ilay asthme, misy ny tsy manao rehefa mifandray amin'ilay izy. Fitsaboana mitohy na traitement de fond no atao amin'ny fitsaboana ny sioka. Nanamarika ny andro maneran-tany momba ny aretin'ny sioka ny Société de Pneumologie de Madagascar na ny SPMAD izay nikarakara nanomboka androany avela-kevitra na raha anady hevitra mahakasika indrindra ny lohahevitra momba ny sioka sy ny fitsaboana azy tetỳ amin'ny Akademi-pirenena Malagasy tsy mazaza. Ho amin'ny andro ny rahampitso dia hisy ny fitiliana amin'ny taona tanterahany etỳ amin'ny Akademi-pirenena Malagasy hatrany.